Nimandra Kizara Ande Ari Isanu Yam Niyazaka Futu Sifilazara Imada Kasikara Gesù Kristi nupitundra Emananya Kisa Miurena tsar Azamiuva Anarana ho amin'ny taom-pianarana manaraka izao ny 5:22 sy 9:22 zany. Ny daty fifaninanana ho amin'ny concours zany, concours d'entrée ao amin'ny L1 dia ny alarobia fa 17 ny volana aogositra sy ny fa 17 ny volana septambra 2022 ho avy zao. Hitantsika niany moa zany rehefa manatrika an'izany porte ouverte zany tsika ny mombamomba sy ny andinindininy amin'ny atsipiriany makasika an'izany zavatra rehetra izany. Dia izay zany ho antsika lina ho amin'ny fahalalana bebe kokoa ho an'izany université Ravelo zone zany. Indrindra raha hoe apiditra ny zanatsika antsika dia io daty io zany tsara tadidiana fa 20 ny volana Jolay ho avy zao. Ny manaraka dia avy amin'ny librairie Antso makasika ny resaka momba fampianarana avokoa. Tonga ny fialan-tsasatra kanefa na eo aza ny fialan-tsasatra mbola ho avy koa ny fidirana ny amin'ny fampidirana ny mpianatra ireo zanatsika dia eo ny fividianana fitaovam-pianarana. Tahaka ny efa fanao isan-taona dia ny librairie Antso zany dia manao fihenam-bidy ho amin'ny izany fivarotana ny fitaovam-pianarana izany. Na izany aza dia misy tikekely zany nomeny zareo fahafantarana hoe olona miangona mba olona amin'ny FJKM dia misy an'io tike io zany alainareo aty amiko dia misitraka an'izay fihenam-bidy izay omen'ny librairie Antso zay amin'ireo fitaovam-pianarana izay misy ao aminy ao. Ny manaraka dia ny avy amin'ny vondrona foto-salaika izay manao asa sosialy amin'ny sabotsy ho avy zao efa nambara teto ombieny tanterahana zany amin'ny sabotsy maraina amin'ny 10 ora maraina ny didipatra foibea ny alakamisy ho avy zao ny 9 ny volana Jolay zany no farafisoratana anarana ho amin'izany fanaovana ny didipatra izany. Tsara ihany mampafantarantsika fa ny atoko-pihira Ariela zany raha hariva dia nasain'ny sampanatanora kristianina any amin'ny fitandremana Philadelphie fandresena Iavoloha izay mankalaza ny 10 taonany izy ireo. Isy lafantikirany dia nasainany mba hanatanteraka izany ny atoko-pihira Ariela eto amintsika. Ny manaraka taratasy fisaorana avy amin'ny sampana sekololady misaoran'Andriamanitra lehibe fa vita soamantsara ny fanadinana izay notanterahana tamin'ny indroa alady zay ny alady 20 ny volana Jona sy ny 20 ny volana Jona lasa teo ny isa teo amin'ny 770 sy 300 mianadaty eo zany nanatanteraka ny fanadinana dia vita soamantsara moa zany misaorantsika fiangonana tamin'ny findronanam-bavaka ary misaoran'ireo zanatsika ireo nanatanteraka an'izany fanadinana sekololady izay. Filazana fanamasinam-panambadiana ny fitiavana maharo-po sady mora fanahy, ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sositra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa, manefitra amin'ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra ary maharitra amin'ny zavatra rehetra. Andriamatosy Ramatoisany Rakotonirina Gervais, Rahantanirina Lalao Maharavo, Rakotomapionina Fitinjanahary, Rahaja Arsoa,
Marie Lucia dia faly mampandrianareo ny amin'ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Aristote sy Diamondra izay ho tanterahana amin'ny voalohany volana aogositra ho avy zao amin'ny folo ora maraina eto amin'ny fiangonantsika Salema vaovao 67 hektara. Araka mpisaorana sy voady misaoro amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Feno fisaorana sy fankasitrahana n'Andriamanitra izahay tamin'ny tantanany fiainanay ka nahatratraranay ny faraka amby 20 taona ny mariazinay ary indrindra koa ny nahafahany zanakay fanadinana BEPC ary dia manolotra 100,000 ariary ho amin'ny fanorenana ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Dia tsika rehefa malala iroso amin'ny fanoloran-jaza ny ira sy folo sy fitonjato andiny voalohany no iakaran'ny ray aman-dreny mitondra ny zanany amin'ny alalan'izany fanoloran-jaza izany etỳ amin'ny alitara. Dia fifaliana ho antsika ry havana malala ny mandray ity zaza voateraka ity eto an-tranon'Andriamanitra. Dia ny zaza Randriamasata Iraina Soa teraka tamin'ny 12 Jona 2024 tao amin'ny maternité Ampandrana. Zanaky Randriamasata Vonifenoery Balsam sy Razafi Arson Ranayfson Rindratina. Dia misaotra an'Andriamanitra tsika noho ny fanomezana sarobidy izany zaza izany ary ny ray aman-dreny moa dia tia hisaotra an'Andriamanitra tompon'ny fahavelomana sy tia handray fampaherezana eto anatrehantsika fiangonana mba hatomombana tsara ny fitezana ity zaza voateraka ity. Dia miaraba anareo izay nomen'Andriamanitra ny fara amin'ny anaran'ny fiangonana manontolo fa hoy ny teny avy amin'ny soratra masina fa ianao no nampivoaka avy tao Akibo nakinina taminao hatrany am-boka aho hatrany Akibo indregniko dia Andriamanitra ianao ary efa tapitra ny andro fidiovany araka ny lalàn'ny Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerosalema izy mba hatolotra ny Tompo ko hatolotra ho an'i Jehovah koa izy eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Ivavaka isika. Raha eo misaotra anao zahay noho ny amin'ny fanoloran'ny ray aman-dreny ity zaza ity eto anatrehanao ary mankasitraka indrindranao zahay noho ny famindram-ponao tsy miova amin'ny taranaka mifandimby araka ny fanekenao. Vavolombelona izany ity fianakaviana ity ka miara miompifaliana eto anatrehan'ny fiangonana manontolo amin'izao fotoana izao. Ianao no Andriamanitra ray mpamorona anay, koa ianao izay miara-monina aminay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao no nampiditra ity zaza ity hanampy isan'ny fianakaviana sy ny fiangonana ary ny firenena. Koa meteza ray eo hitany ray aman-dreny sy ny mpikarakara ianao azahoany hery atotosan'ny asa fikolokoloana sy fanabeazana ity zaza ity. Mpanjakao tokantrano izao fianakaviana izao ny teny sy ny fihetsika eo mba hampitiavana mba hatsapany ity zaza ity ny fitiavan'Andriamanitra miseho amin'ny fiainany andavanandro. Toany fanamazotony ray aman-dreny azahoany manolotra ny zaza ho amin'ny sakramentany batisa amin'ny fotoana mahamety izany. Ity zaza ity koa ane Tompo ho tsonjovinao na mitoetra na mandeha na miditra na mivoaka ary ankinina eo am-pelatananao ny androny manontolo mba hizorany amin'ny fahatahorananao. Dia avao isan'andro koa ny herin'ny fiangonana azahoany mampita amin'ny zanany ny fitiavananao amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra ary ny fanahy rehetra. Ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no entinay mangataka izany. Amen. No izany fahatanteran'ny fanoloran-jaza izany dia miarabanareo ray aman-dreny izay ary mandray tanànanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'ny fiangonana manontolo hitsangantsika fiangonana fa dia ho marika izany fampiarabana izany.
Petrahany fiangonana. Ento izasytika tario mba hitombo saina tena sy fanahy androso fity amin'Andriamanitra sy ny olona. Aroka iomana ianareo amin'ny fandorana azy amin'ny sakramentany batisa dia maro lotaizany zaza. Mazotoerana ary. Iny moa zany ny fanoloran-jaza iny dia hoy zany mantsena sekretera allo ataonareo fa zafy kely koa any. Dia pastera ataovy any. Nataoko arak'izany ilay izy dia mirary soa antsika rehetra ho tain'i Jesosy. Ndao antsika hiroso amin'ny fotoana manaraka. Andetsika rehefa malala hiara-mitsangana hanome voninahitra ny tompo amin'ny alalana ny salamo 570 andininy 7 voalohany. Salamo 570 andininy 7 voalohany. Ary fandombiasantsika ny famakian'izany hatreo amin'ny andininy fafito kosa. Ny andininy fafito kosa dia iarahantsika rehetra manonona izany. Ndeha hideran'ny tomposika manao hoe anandratra anao ary Andriamanitro mpanjako sy ankalaza ny anaranao mandrakizay doria. Lehibe Jehova ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazany. Nilaza ny voninahitry ny fiandriananao, ny asanao mahagaga no saintsainiko. Miaraksika rehetra manao hoe anonona ny fahatserovana ny haben'ny fahatsaranao izy sy iobon'ny fahamarinanao. Amen. Mahasoa-toerana tompoko. Sao dia iraina ny hira sy folo sy sivinjato teo any andininy faharoa dia atao ny fotoana manokana ho an'ny ankizy sy ny tanora. Ny mpanompon'Andriamanitra moa anatanteraka izany. Sampana sekoly lahady dia faly miara-batsika ka manolotra ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izao fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora izao. Asaina hitsangana ny ankizy sy ny tanora ary ny sampana sekoly lahady. Hivavaka isika. Jesosy misaotra anao izahay fa manana fotoana fohy indray hakana ifampianarana avy amin'ny teninao mba hampitomboana indray ny finoananao izany. Dia miasahinao fanahy masino amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mipetraka ianareo. Ny soratra masinakatsika fampianarana anio dia ao amin'ny ohabolana toko 20:17. Izay rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Aza tia torimaso ianao fandrao tonga malahelo. Ahirato ny masonao dia ho voky anina ianao. Tantara kely iray no hitarihanantsika amin'izany. Nisy mpirahalahy mpitrandraka vato sarobidy. Indray andro dia nahita vato hafakely izy ireo ka dia lasa mivarotra izany any amin'ny tanàna lehibe iray. Rehefa tonga tany izy ireo dia izay mpividy vato sarobidy rehetra dia nandaha avokoa satria sarobidy loatra ilay vato ka na ny fananan'ireo rehetra aza tsy ahavidy ilay vato sarobidy. Nanapa-kevitra izy ireo ny andeha ho any amin'ny mpanjaka hivarotra ilay vato. Rehefa tonga tany anefa izy mirahalahy dia hoy ny mpanjaka, nanarianako rehetra aza dia tsy ahavidy ity vato ity. Ny talao anefa izy ireo mba hividiana mpanjaka azy ka dia nanaiky ilay mpanjaka sady niteny hoe midira ary ao andapako ka alaivo daholo izay zavatra na vola izay zakanareo roalahy ao anatin'ny adiny iray ora fa izay no afaka ataoko anareo.
Dia rehefa niditra tao amin'ny lampy izy ireo dia nahita sakafo marobe ka dia avy dia nihinana izy roa lahy. Dia nanao voky mihitsy ilay zandriny. Ary rehefa niditra tamin'ny efitra hafa indray izy ireo dia nahita fandriana tsara tarehy be. Ary lasa ilay zandriny naka aina tsara teo ambonin'ilay fandriana ka dia resy tory teo. Fa ilay zokiny kosa nanangona vola sy zava-tsarobidy izay zakany. Tapitra ny adiny indray ka akory ny ataran'ilay zandriny rehefa naka azy ny miaramila mpanjaka hivoaka ao amin'ny lapa dia tsy nahazo ninninina izy izany. Tapitra ny tantara kelintsika. Inona ny lesona azo soahantsika amin'izany? Ririny izao ny andro aoka isika tsy tia torimaso tafahoatra satria raha vao iny isika ka torimaso kely 10 minitra iny adiny iray mahery na mahery mihitsy raha vao tafafohy eo. Miemotra daholo fandaharam-potoanantsika rehetra dia tsy misy vita izany. Ho an'ny ankizy sy ny tanora andeha isika tsy hanao torimaso tafahoatra fa andao tonga malahelo tahaka ilay zandry teo amin'ny tantara. Tsy vita ny zavatra tokony atao, tsy voasasa ny lamba, tsy voapirina ny trano. Eny fa ho an'ireo izay mbola mianatra aza fotoana tokony hamerendesona dia ilaozantsika maka torimaso kely. Eny fa indraindray koa isika tsy ampiangonana dia maka torimaso kely mihitsy fa na zava-dehibe ara dia mety tsy ho rentsika indraindray. Dia andeha averintsika vakiana indray ohabolana 2020 mba iraikitra atao am-potsika ahafahantsika mizara ho an'ny namantsika indray. Aza tia torimaso ianao fandrao tonga malahelo, ahirato ny masonao dia ho voky ihany ianao. Dia ho an'Andriamanitra irery voninahitra. Amen. Tentsika revana malala iroso amin'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra. Naure no sabatetina andresinide milava avalona ramesema paure kau saisa nitenina Iaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, misaotra anao izay nomenao izao fotoana izao hiainonay ny teninao. Mangataka ny fanainao masina izay mandritra izany fotoana rehetra izany. Ho anay izay hamaky ny teninao dia engany mba hamaky izany tsy hisy diso izay. Ho an'izay hitondra ny teninao dia ny sitraponao ny no ambarany. Ho an'izay rehetra mihaino kosa dia engany mba hihaino izany amin'ny fifantohana ka mba hampitombo sy hanamafy ny finoanay izany teny izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny teny izay voalahatra ho vakiana androany dia izay hita amin'ny Samuela 1:3-1 hatramin'ny 7. Ny Matio 5:2-3 hatramin'ny 7:30 ary Koritiana 1:1-9 ka hatramin'ny 5:20.
ny teny rehetra dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Samuela zaza nanao fanompo-pivavahana tamin'i Jehovah teo anatrehan'i Ely. Ary tamin'izany andro izany efa nahalala ny tenin'i Jehovah. Tsy nisy fahitana niseho, efa nahalana ny tenin'i Jehovah, tsy nisy fahitana niseho loatra. Ary tamin'izany andro izany, raha nandry tao amin'ny fandriana Ely, efa pahina ny masony ka tsy nahita izy, sady tsy mbola maty ny jiron'Andriamanitra. Ary Samuela efa nandry tao amin'ny tempolon'i Jehovah izay nisy ny fiaran'Andriamanitra, dia niantso an'i Samuel Jehovah, ary izy namaly hoe, inty aho. Dia niazakazaka nakeo amin'ny Ely izy ka nanao hoe, inty aho fa niantso ahy ianao. Fa hoy Ely, tsy niantso aho, andeha mandry ihany. Dia lasa nandry izy. Ary Jehovah niantso azy indray hoe, ry Samuel. Dia nifoha Samuela ka nakao amin'ny Ely ary nanao hoe, inty aho fa niantso ahy ianao. Fa hoy izy, tsy niantso aho anaka, andeha mandry ihany. Ary Samuela tsy mbola nahalala an'i Jehovah, sady tsy mbola nanehoana ny tenin'i Jehovah izy. Ary Jehovah niantso an'i Samuela indray fahatelony, dia nifoha izy ka nakao amin'ny Ely ary nanao hoe, inty aho fa niantso ahy ianao. Dia fantatry Ely fa Jehovah niantso azy. Fa Jehovah no niantso ny zaza, ary hoy Ely tamin'ny Samuela, andeha mandry ihany. Ary raha tahiny miantso anao izy, dia avalio hoe, mitenena Jehovah fa mihaino ny mpanomponao. Dia lasa Samuela nandry tao amin'ny fandriana. Ary Jesosy niantso ny mpianany akeo aminy ka nanao hoe, mahonenay ny vahoaka, fa efa nitoetra atelona taty amiko izy izao, ka tsy manako hohanina. Ary tsy tiako ny apody azy tsy mihinana, fa ndrao reraka eny an-dalana izy. Fa hoy ny mpianatra taminy, aiza no ahitanay mofo aty anefitra ampy avoaka izao vahoaka betsaka izao? Ary hoy Jesosy taminy, misy mofo firy any aminareo? Ary hoy izy, 7 sy azan-drano no madinika vitsy foana. Ary izy nandidy ny vahoaka betsaka hipetraka amin'ny tany, dia nandray ny mofo 7 mba amin'ny azan-drano izy. Ary rehefa nisaotra, dia namaky ka nanolotra azy ho an'ny mpianatra. Ary ny mpianatra kosa nanolotra ho an'ny vahoaka. Ary nihinana avokoa izy rehetra ka dia voky. Ary nangony ny songotsongony sisa tsy lany ka dia nahafeno sobiky 7. Ary izay nihinana dia 4 arivo-lahy, afa-tsy ny zaza am-behivavy. Ary noho ny efa napody ny vahoaka izy, dia niondrana tsambokely ka nakany amin'ny sisin-tanin'ny Magadana. Fa ny teny ny amin'ny hazo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Fa voasoratra hoe, ho fohanako ny fahendren'ny endry, ary ho lavoko ny fahalalany mahalala. Aiza ny endry, aiza ny mpanorandalana, aiza ny mpiady hevitra avy amin'izao tontolo izao? Tsy nampodian'Andriamanitra ho fahadalana va ny fahendren'izao tontolo izao? Fa satria na dia naseho aza ny fahendren'Andriamanitra, ny fahendrena dia tsy nahatonga izao tontolo izao ahalalan'Andriamanitra, ka dia ny fahadalan'ny fitoriteny no sitrak'Andriamanitra hamonjeny izay mino. Fa ny Jiosy mila famantarana ary ny jentilisa mitady fahendrena, fa izay kosa mitory an'i Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana, dia fahatafi-tohinana amin'ny Jiosy ary fahadalana amin'ny jentilisa. Fa amin'izay voantso kosa, na Jiosy na jentilisa, dia Kristy izay ren'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Fa ny fahadalan'Andriamanitra dia endry noho ny olony, ary ny fahalemen'Andriamanitra mahery noho ny olona. Ray masonao manamasinany amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Dia raha mitsangantsika hitsena ny afatra ny tenin'Andriamanitra, atao ny hira fitsenana ny afatra ny tenin'Andriamanitra, dia mipetraka tsika dia mihira avy hatrany ny toko-pihira anankiray.
dia elany elan'ny hira trany mihira efatra zany nareo roan'ny anankiray mainty milaly dia roan'ny tanketsa dawary toerantsikaravana malala mira vetrany ny atokopira anankiray magnataka ny herin'ny fanahinao masina izay hanome fahendrena hanome hery eo ampanaovana ny toroteny
itenin'ny mpanomponao manao hoe itenena Jehova fa miaino izay mpanomponao ary say kosa hanambara fiderananao. Misaotra ry Tompo. Amen. Atsarao kely zany solo zany fa mafy loatra. Ny lohateny zany izay hitantsika amin'izao pericoupe ny fitsekemina izao dia ny hoe olo-moantso ny mino. Olo-moantso ny mino. Ny Korintianina voalohany 2:20 andininy 5:20 no toritenitsika amin'ity marain'ity. Hozaraiko telo zany toriteny zany a. Ny lohateny dia manao hoe ny hery sy ny fahendren'Andriamanitra. Aiza ny hery sy ny fahendren'Andriamanitra? Ny hery sy ny fahendren'Andriamanitra dia hitantsika ao amin'ny teny momba ny hazo fijaliana. Faharoa, ny hery sy fahendren'Andriamanitra dia hitantsika ao amin'ny fitorinan'ny Kristy. Ary ny fahatelo dia ny hery sy fahendren'Andriamanitra dia hitantsika ao amin'ny maha olom-boantso antsika. Ireo zany no lohevitra anankitelo izay ao anatin'ity toriteny ity. Ny hery sy fahendren'Andriamanitra, ny ataon'izao tontolo izao hoe hery sy fahendrena moa dia zavatra hafa mihitsy no izay antsontsika hoe hery sy fahendrena raha mijery an'ity Korintianina voalohany 2:1 ka hatramin'ny 10:20 ka hatramin'ny 10:20 ity isika. Fa miresaka hoe hery sy fahendrena io tsika dia misy zara anankiroa izay resahana ao anatiny. Ny anankiray dia hoe ny hery, dia ny faharoa dia fahendrena. Dia rehefa miresaka hoe aladin'ny sampana tanora kristiana ianao dia rehefa miresaka hoe hery ianao dia ny tanora no tonga ao an-tsaina. Tanora no tonga ao an-tsaina. Manoratra taminareo zatovo satria mahery ianareo izy Jaona no teny an'izay. Fa rehefa miresaka hoe fahendrenitsika dia mampalahelo ahy moa zany fa malaza amin'izao andro misy atsika izao hoe malaza ho tsy manam-pahendrena tsy ny olon-dehibe ihany fa ny tanora ihany koa. Petsaka ny zavatra ataontsika izay tsy mitory fahendrena loatra, na eo amin'ny fomba fiteny na ny fomba fiaingo na ny fomba fiseho dia tsy dia tena mitory fahendrena loatra, satria manana karazana famaritana ny atao hoe fahendrena ny taranaka misy amin'izao fotoana izao. Ary zany no mahazava-dehibe an'ity toriteny ity. Ny amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy dia efa fantatsika ihany, fa ny amin'ny hoe fahendrena sy ny herin'Andriamanitra dia manahirana antsika izany, ka mila azavaina amintsika indray maky indray. Malaza amin'izao fotoana izao moa zany ny karazana metody fampiasa eo amin'ny fanaovana ny antsoina hoe analizy eo amin'ny orinasa na any amin'ny varotra na any amin'ny sehatra samihafa. Ny amin'ny teny frantsay moa dia antsoina hoe méthode FOM ny anaran'io. Ny FOM dia hoe force dia ny faiblesse de opportunité ary menace. Zany hoe inona no hery anananao ao amin'ilay orinasa, dia inona no fahalemenao, dia inona ny zavatra fanararoatra, ary inona no karazany zavatra izay ambana ao amin'ilay zavatra ataonao. Dia matetika apetraky ny olona any amin'ny antsoina hoe faiblesse ny mahampivavaka, ny maha-kristianina. Dia hoe ny kristianina dia olona faible, olona tsy mijoro tsara, tsy afaka manao zavatra, tsy afaka mitady vola etsetraetsetra, fa dia olona faible izy. Dia satria manana ny hamaritany azy ny olona, ny veriny hoe fahendrena, ary mitovy ihany amin'ny fotoana nandroatan'ny Paoly moa zany. Tamin'ny fotoana nandroatan'ny Paoly rehefa fantatsika zany raha ny fanjakana matanjaka tamin'izany dia ny romanina, fanjakana matanjaka, romanina ny natanjaka. Fa ny kolotsaina natanjaka dia ny kolotsaina grika. Zay rehefa miresaka hoe kolotsaina grika ianao dia ny filozofia ny matanjaka tamin'izany. Tsika ny ampianarana nareo rakizy ny tanora dia miresaka betsaka zany resaka filozofia zany, ary mbola resahana amin'izao fotoana izao ny filozofia grika. Zany no resahana, tsy afaka misaraka amin'ny grika ny filozofia. Dia ny heverina zany fa ho tahak'izay ny fiainana. Teo amin'ny jiosy dia ny jiosy izy mila famantarana, zany mila porofo ny jiosy rehefa manao zavatra. Fa ny jentilisa dia mila fahendrena, zany hoe mampiseho ny filozofia
ny jentilisa isika dia tena mila mahay ihany zany hoe hery sy fahendren'Andriamanitra zany ary mila manana an'izany tsika mila manana an'izany ny tanora mila manana an'izany ny olodehibe ary mila miaina ao anatin'izany fahendrena sy herin'Andriamanitra zany tsika aizany misy an'izany ny voalohany resantsika eto dia hoe ao amin'ny teny momba ny azo fijaliana zany ao amin'ny teny momba ny azo fijaliana zany inona moa ny teny hoe momba ny azo fijaliana atao hoe teny momba ny azo fijaliana dia fahadalana ozy izy ho an'ny zay maninona ozy izy fahadalana ho an'izay inona ozy izy ho an'izay ho very zany ozy izy fa herin'Andriamanitra kosa amin'izay ho vonjena zay fotsiny amaritantsika azy aloha fahadalana ho an'izay ho very fa herin'Andriamanitra ho an'izay ho vonjena ina moa teo hoe fahadalana ho an'izay ho very na teo hoe fahadalana dikany teny hoe adala na fahadalana eto amin'ny soratra masina dia hoe rava potika zany dikany teny hoe fahadalana fa ny tena fototeniny teny hoe fahadalana dia hoe mitapimbava tsy miteny miose izy ny teny grika ary io dikatsika amin'ny teny frantsay hoe miette dia mio zany hoe olona mitapimbava tsy mahatakatra ny herin'Andriamanitra tsy takany hoe takan'inona zany herin'Andriamanitra zany tsy azony zany dia mitapimbava izy tsy mahateny izy ava ny fanorenana mafy ny herin'Andriamanitra dia mandrava ny fomba mampanao tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany no herin'Andriamanitra ary ao amin'ny hazo fijaliana ao amin'ny toroteny mikasika ny hazo fijaliana fa mitezaka hoe toroteny mikasika ny hazo fijaliana ianao a dia miresaka zavatra anankiroa ny toroteny momba ny hazo fijaliana ny ankiray dia miresaka ny hoe teny ny teny a natsoina hoe logos teny a dia ao amin'ny jaona toko voalohany tsika dia mahita tsara zany hoe tenin'Andriamanitra teny zany a dia iza ny teny izy zany teny zany tsy hoe inona ny teny fa hoe iza ny teny iza ny teny zany nge zavatra ary mosiko lehilahy zany dia fianarany a iza ny teny ary ny teny dia tonga nofoka nona tamintsika iza zany ny teny Jesosy Kristy zany ny teny Jesosy Kristy zany no fahendrenana herin'Andriamanitra ary ny toroteniny amin'ny hazo fijaliana dia miresaka n'izany Jesosy Kristy herin'Andriamanitra zany ka na dia ny maty any am-pasana aza mandreny feony dia mitsangana zava-dehibe zany zava-dehibe zany ny tenin'Andriamanitra zany ny teny momba ny hazo fijaliana zany dia tsy inona akory fa ny tenin'Andriamanitra zay manambara an Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ka ny olona vonjen'Andriamanitra zany dia ny olona zay mandray an Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ary zany no hery anana ny tenin'Andriamanitra mahatonga atsika ho zanak'Andriamanitra mahatonga atsika ho voavonjy ny teny hoe voavonjy a rehefa jerena tsara ny teny fototra ao amin'ny teny baiboly dia hoe dika ny teny hoe voavonjy dia hoe tsy naratra tsy nokotihana fa velona somatsara zay ny dika ny teny hoe voavonjy dikan'izany dia hoe ny hery mamelona ny olona dia ny teny momba ny hazo fijaliana ho an'izay voavonjy zany fa fahadalana kosa zany faharavana ho an'izay ho very tsy mahateny izay olona ho very tsy mahatakatra zany fa itsika kosa dia mahatakatra zany satria itsika dia olona novonjena itsika dia olona nakarin'Andriamanitra ho zanany koa ny olon-kendry zany dia miaino ny tenin'Andriamanitra ny olona endry zany dia miaino ny tenin'Andriamanitra ny olona mahery zany dia ny olona manana ny tenin'Andriamanitra dia ny teny mikasika ny hazo fijaliana ary efa mandalina kely ilay Samuela voalohany tsika dia io nge no reny Samuela ny antso Andriamanitra dia veriny fahely ny antso azy dia lasa izy nakany ary toy ny antso ahy ianao rikaky tsy ny antso anao a tanandray matory aloha dia ary toy ny antso ahy ianao fanondrony ary dia hitantsika fa tsy nitoy moa le perikipa fa any amin'ny fanotelony dia natorony ely izy hoe rehefa miteny Andriamanitra dia ataovy hoe ahoana anao izy fa miantso Andriamanitra dia atao hoe ahoana hitenena Jehova ao fa miaino mpanomponao tena miaino tokoa vetsika tena miaino vetsika nareo atanora nareo ankizy indrindra tena miaino ve tena miaino ny anatra atao ve tena miaino tokoa ny tenin'Andriamanitra ve ka mandray ny teny momba ny hazo fijaliana satria zany no hery zay ananantsika malemitsika rehefa tsy eo tenin'Andriamanitra manjary adalitsika
rehefa tsy mandray ny teny mikasika anazy fijaliana. Zay ny tenen'i Jesosy tsy misy olona azo atao hoe mpanaraka azy raha tsy mitondra n'inona ozy izy raha tsy mitondra ny azo fijaliana. Dia tenkely aminareo tanora amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe miaino dia izany ndraindray ny olana tsy dia tena hoe ny teny hoenonany tsy misy akory, fa izay no lazan'ny mpandinika ny fiainana amin'izao fotoana izao moa hoe ny olona tsy manatsofina ny olana, ny olona tsy manatsofina iaino, ty miteny zavatra tenenina, zavatra atao be diabe zavatra raha ny fananarana be diabe ny atao amin'ny tanora, aminareo ankizy, aminareo tanora, fa tsy miaino. Ary zay le problema amin'izao fotoana izao, fa mahay te hamaly fotsiny ny ray aman-dreny, vao miteny ny ray aman-dreny dia ny ray aman-dreny tsy misasaka akory dia fa ny anao ny tonga taloha. Dia zany le problema amin'izao fotoana izao, ary zany ny olan'ny fitezana, zany no mahatonga antsika sahala amin'ny mialatsiny amin'ny fiteny ataoko entre guillemets, ny fiteny hoe sahala amin'ny adaladala zany ny tanora sy ny anina rehefa tsy tena mivavaka. Tena mila mivavaka ary natao hoe mila mivavaka dia olona manana ny teny momba ny azo fijaliana, mino ny azo fijaliana Jesosy Kristy, fa tsy olona mandray fotsiny an'izany amin'ny saina dia hoe kristianina dia mitafy mahakristianina tonga dia am-piangonana, fa tena olona miainana zany hoe hazo fijaliana Jesosy Kristy zany, tena milanja an'izany, tena mino an'izany, ary zay no antsoina hoe olona mahery sy olona endry eo anatrehan'Andriamanitra. Ndao mihira indray nareo ankizy.
ao amin'ny teny momba ny azo fijaliana zany no misy ny herin'Andriamanitra. Voalaza moa amin'ny soratra masina haitsika tsenjery ty teny ty manao hoe voaombo ny araka tamin'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana ary tsy zaho tsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Ary zay no mahatonga ny fizarana faharoa miresaka hoe ao amin'ny fitorinan'i Kristy no ahitana ny hery sy fahendren'Andriamanitra. Satria i Kristy no hery sy fahendren'Andriamanitra. Kristy no hery sy fahendren'Andriamanitra. Voalaza ny soratra masina zany. Izy no hery sy fahendren'Andriamanitra. Ny fahendrena moa zany efa miresaka hoe fahendrena tamin'ny andro taloha na ankehitriny dia hoe ny filozofia zany. Efa miresaka hoe filozofia ianao dia hoe ny faharanita-tsaina. Ny olona filozofy ny verina fa olona ambony fahalalana, marani-tsaina, mahataka-javatra ary afaka manao zavatra lalina. Dia ireo filozofy fahiny moa zany dia sady nisy fotoana nisy ny sasany tamin'ireny sady filozofy no azo lazaina hoe rahiben'ny matematika na ny fizika na ny zavatra tahaka izany. Fa rehefa miresaka hoe karazana fahendrentsika amin'izao fotoana izao dia lazaina tany aloha tany alohan'ny taona 2000 moa zany dia nitenenitsika hoe zay tsy mahay informatika amin'ny taona 2000 dia naman'ny maninona izy? Namany tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Zay le resana tamintsika talohan'ny taona 2000. Zay tsy mahay informatika zany hoe zay tsy mahay ordinateur tsy mahay dia tika moa zany zao mety mahay mamaky teny sy manoratra fa mety mbola classe de CT ny sasany. Satria mahay manao an'io ihany tsika fa Word ihany atsika Word sy Excel indray raha mahay azy dia ordinateur matanjaka be indray dia tsika tsy afaka tena mampiasa azy. Dia amin'izao fotoana izao indray zany resahana ny hoe naman'ny olona bado zay tsy mahay ny antsoina hoe ilotsaina artifisialy. Le IA zany hainareo ankizy tsara zany, hainareo tanora zany hoe bado zay tsy mahay an'io dia mila ianarana io ary mila hay io. Ao ny misy ny fitediavam-bola, ao ny misy zavatra be dia be atao ary bado zay tsy mahay an'io fa na ny zany zao mampatahotra sala mitrisy any mantsy zany. Mampatahotra ny hoe na ny mémoire ataonao io aza dia atao amin'ny alalan'ny intelligence artificielle dia tahaka izany le izy dia sahirana eo zany tsika amin'izy hoe rehefa tsy mahay an'io zavatra io dia sahirana be dia be ny zavatra azo karohana ao anatin'ireny intelligence artificielle ireny. Heverina ho bado zany rehefa tsy mahay mampiasa na tsy mampiasa n'izany intelligence artificielle zany. Hitanao na telefona lalaovintsika ange hoe misy intelligence artificielle fa be dia be amin'izao fotoana izao efa ambony be zany ny teknôlôjia zao dia afaka mijery zavatra ao anatin'iny tsika, afaka manontany. Taloha mantsika mbola le ordinateur fotsiny no ananantsika